fizarana ny taratasy fanekena arak'Asa na ny contrat de travail amin'ny fandraisana Mpiasam-panjakana ny anivon'ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak'Asa amin'izao fotoan'izao. Ankoatra ny tany amin'ny fatra moa dia nazo ny anjarany ihany koa hita amin'ny fatra Nalamanga izay hoentin'ny zaka Sairandriana Sosy Roger Andriamanalina ny vaovao momba izay. Dimanjato ny isan'ireo noraisina ho mpiasam-panjakana eo anivon'ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak'Asa. Ankoatra ny fepetra notakiana amin'ny atota taratasy dia tsy maintsy nisy ny masotsivana napetraka amin'ny fandraisana azy ireo. Zahay eto ministère manana ny hoe lycée technique sy ny centre de formation professionnelle. Samy manana ny vocation izy ireo ary samy manana ny spécialitéany. Arakarak'izay spécialité zay ihany koa zany no mahasamihafa an'ilay critères mety andraisana an'ilay mpiasa eto. Voalohany indrindra dia misy ny diplôma, faharoa misy ihany koa ny ancienneté, fahatelo misy ny tranche d'âge, misy ny filan l'établissement. Efa maro ny fifanarahana arak'Asa nalefa any amin'ny faritra, raika amin'ny fitopolo kosa no nandray izany ho an'ny Nalamanga. Fiofana lehibe isy fiatraikany tsara eo amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'Asa ny fandraisana ho mpiasam-panjakana. Teo aloha raha mbola nisy ny ECD mbola payena dia mbola charge reny, fa amin'izao fotoana izao zany zao efa tsy payena intsony reny fa tonga dia efa mandray karama isam-bolana izy dia tsy tebiteby izy ny ankohonany voelony tsy hianatra somatsara, ireo mpianatra ihany koa ilamina tsara izy tsy isy intsony ny stressiny. Mialohan'izao dia efa vanim-potoana sarotra no ny iainan'ny mpampianatra sy ny mpiasa. Betsaka arak'izany ny olana vaovà rehefa eo am-pelantanana ny fifanarahana arak'Asa na ny contrat de travail. Efa mba misitraka ohatran'ny olona miasa rehetrarehetra amin'izay zahay. Miezaka hiakatra amin'ny ambonimbony kokoa. Teo ianao zany tsy mandray karama isam-bolana. Zao zany ianao andray karama isam-bolana. Eo koa le hoe fitaintainana amin'ny zavatra betsaka fa zao zany atao hoe misy stabiliser kokoa zany rehefa tafiditra ho mpiasam-panjakana. Ankoatra ny antso izay efa nataony ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak'Asa dia navoaka ho hitan'ny be sy ny maro tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ny lisitra ireo voaray ho mpiasam-panjakana ho fanajana ny mangarahara amin'ny fitantanan-draram-panjakana.